Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valo latsaka fifanialina. Mirabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ny fandarana ho izintsika amin'izao alarobia hariva izao iarabananko ny taleny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao Sinezy ary mirabako ny ropiantsika amin'izao takariva izao. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa zany Frank Ramarson anisan'ny vaovao lehibe tamin'izao fiandohan'ny herinandro zao ny fametraha-pialana nataon'ny Papa Benoît fahinina ambin'ny folo nilaza ny antonantiny moa izany hoe teo ny fahosana ara-batana sy ny taona mandroso ny tsy fahasalamana ihany koa ny akon'izay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena Frank Ramarson sy ny fijerinareo ny fametraha-pialana ny Benoît fahinina ambin'ny folo. Tena vaovao lehibe tokoa le ataontsika hoe fialan'ny Papa Ray Masina satria zava-baovao tokoa zany ho an'ny mpino katolika. Ny hita amin'izany dia ny hoe le fomba nanaovany azy satria tena fahatsorana tanteraka mihitsy ary nieky izy fa hoe le fahosana ara-taona nieky izy fa ny fahasalamana tsy dia mamela sony hoe hitana an'izany andraikitra izany ka le zay zavatra zay ny tena ny lehibe le hoe nanekeny nandinika izy nanadiady izy momba ny tenany hoe aleoloha hijanona zany mba ny tsara ny hijanona fa tsy hoe ny nametra-pialana satria amin'ny katolika zany zany fametra-pialana zany tsy misy fa ny hijanona zany ka zay zany no hitany fa mety ho an'ny mpino katolika zay ny hitany koa fa hoe amin'le hitondrana ny Vatican zany dia tsy maintsy ataontsika hoe zany hoe nandray andraikitra izy le andraikitra zany no raisiny ohatra mivezabenga zany ho an'ireo mpitondra eran-tany na mpitondra fivavahana zany na mpitondra politika ary hiteto zany fa hoe ny Papa Ray Masina dia voalohany izy aloha théologien zany hoe efa manomboka mahita koa izy amin'izao fotoana izao fa raha hitondra ny mpino katolika dia mila ataontsika koa hoe dynamisme kokoa zany hoe herim-po ary angamba ny dikan'io dia mety ahazo papa angamba ny mpino katolika zay ho tanora kokoa zany hoe ny anelanelany enimpolo taona sy fitopolo taona zany le tokony izy le papa ary marina fa tsy mahanany leo charisme Jean Paul II ny Benoît XVI fa kosa hita ihany koa fa na valo taona nitonany zay dia nanapotsitra zany hoe nireo ataontsika hoe efekazay nanota amerikana nireo ataontsika misy hoe homosexuel misy hoe nanao viol misy hoe nivoaka atao amin'ny tao daholo ary zany hoe na dia nisy kardinaly tokomakoma azy le ataontsika hoe Vatilix hitanao tsara fa namelan'le olona zany teo amin'izay fa eo amin'izay ataontsika hoe fahendreny zay nanana Benoît XVI zay tokony mba injana an'izany fahendreny zany mpitondra eran-tany ka zay indrindra manko hoe inona ny lesona azo tsoana amin'iny fanapakevitra azotrano dia ny hoe rehefa ohatra zany ianao fa tsy mahatsapa fa tsy tokony intsony hoe tsy mahavita azy izy amin'ny teny tanora hitako zany fa dia hoe ny zavatra zay natonao fitatahana sy nataonao koa na ara-batana zany na ara-pisaina tsy mifanintsony amin'ny zavatra zay tataviny feovaoko retinao dia tokony hitsanona koa zany le olona tokony mahana an'izay ataontsika hoe honnêteté zay le olona zay angamba izy ianao hoe sao dia zany koa ary ve zavatra tranga etontsika engany nampitondra ohatr'izany koa tsika mahatsapa fa hoe efa taona zay besaka zay dia tokony hitsanona amin'izay fa alefaso le fifidianana masiny folo vaovao ao anatin'izay fanomanana ny fifidianana izay amin'ity androany ity moa zany misy ny karazana hoe famorina ataon'ny senita ndreo nanao soni ny soro-dalana efa anatin'ny asa tanteraka ihany koa nioviny senita makasika ny hoe nampemorana ny tadim-pifidianana io manko la ataontsika ady hevitra mandeha foana efa miteny zany ny senita fa tsy hembotra intsony izy ireo acteurs politika koa efa miteny koa fa dia hoe ajao le fanovatena ny senita ary zany zay zavatra lehibe ary indrindra lereo fianakavim-be raisam-pirenena comité international zany mankara moa fa misy ministre ihany mbola manao commentaire hoe tokony angina zany ny ambassadeur anankiray nefa ny ambassadeur français manaraka le hevitry le ambassadeur américaine ary mankara fa zay hoe izy tsy fahaizana mandanjalanja ny teny hoe resaka diplomatie zay dia zany hoe dia atao ministre ao anatin'ity fitondran'ity zay nge mahavarina zany hoe manjary mirefarefa amin'ny tany ataontsika hoe voninahitsy ny firenena noho ny le mpitondra satria mpitondra vajakana izy na tiana na tsy tiana ary koa zany ataiary ny patron izy azy ny azy fa azany titre etinao
zay nao mbola mahana sefo anankiray dia ny premier ministre dia manarabahaka le firenena mety izany hoe tsy tsarala momba an'izay fa hoe misy le fivirena fa miteny zany ireo zao ny fianakavibe iraisam-pirenena miteny ko ny sasany ohatry amin'ilay zaso miteny zao miteny ko ny MDM miteny daholo ary mahagaga fa rehefa miteny ireo mpanao politika zany hoe misasany moa fa mikandidana dia enjehny mpanao kasetsinay izy hoe aratsiny tsy le programme le mbola zay tsy mivoaka no andinjena azy fa ny lasan'le olona ny resaka amnistie tohatry zany zao dia hoe io zany fa mitady amnistie ranona fa hoe lasa verina virgin mba virgin mahana very zay dia latsaky rotsaka an'izay marina any ngeny da misy marina kely any zay fa kosa raha hita misy fa hoe amnistie resaka politika tsy maninona fa hoe karakatra politika izy fa ohatrany hoe nanodipidina volam-bahoaka afandray zany satria olona nanao tomalingy zany raha tian'le gazety resahana ngy zany raha za zao miteny dia hoe misy zao mbola tsy nahazo amnistie dia nanao lasa ministre lasa ben'ny tanàna dia hoe ahoana ary izy no tendenareo ben'ny tanàna tendenareo ministre no tendenareo CT nefany ny zavatra tokony atao aloha ohatrany hoe mitady amnistie zany zao zareo nefa izy anaty fivotry nampanjakana dia sasany zany zao fa candidat nefa raha tokony nefa raha mahalaina ny sarisary sinezy dia ohatrany hoe mbola niponja izy zany dia hoe candidat dia mivoaka avy io zany dia ofotsiana any fifidianana izay ny zavatra tsy mety dia hoe tsara ihany raha nanodikodina volam-panjakana io iaho fa raha ohatra eloka politika aloha mazava hoazy fa tsy manina le amnistie fa naizanona zany Franck Ramason midika ve zany rehetra zany fa tsy ova ny filaran'ny fifidianana ary tsy miova ihany koa daty ny fifidianana io manoloana an'izay rehetrarehetra zay amiko aloha am'izao dia tsy tokony ova tsony ary tsy ova zao ny fijeriko azy satria efa dantietitra am'izay io ary rama tsy amoaka taratasina iny sasany hoe ty misy taratasy dia hoe zao nanaovana azy manaja convention de Vienne satria le mamoriporina zavatra reny tsy mety ary lasa mensonge officiel izy nefa ianao manentsika ny TV plus atsy hoe manao sondage tsy manara-penitra araky ny tenenina dia ankoatriny nefa anao mamoaka taratasy tsy manara-penitra ihany koa dia hitanao zany fa le débat zany mirefarefa mitany adihevitra tsy tokony misy adihevitra io ny daty io fa manjary mamoriporina zavatra hafa dia hoe le sondage any firenena dehibe zany sondage zany mandeha foana zany nge ohatrany hoe lasa savovony saim-bahoaka le izy nataony sasany azy télévision manao an'izay télévision manao sondage fa nga ary tsy maintsy nanefany nany amin'ny organisme mpanao sondage misy ngeto ary fa nisy zany taloha teto fa hoe resy ve ianao rapitso amin'le sondage dia lasanao fa manodikodina saim-bahoaka imagine io ary hoe naresy io tsy nanao tabago ito ndray zay tena zay nisy fa izy aminetinentina mihitsy ary zany tany amin'ny sadeky sy tany amin'ny noe hitanareo ny sondage fa zako mahazo milatsaka zay nge le olany ary zay nataoko hoe rehefa tsy mahazaka la démocratie dia aloha mijanona fa tsy hoe minsiste ohatr'izao hoe za tena amity législative andray ataovy zao non tsy zany no fanaovana politika ary tetiko hoe mbola hoe amateurisme zany ary am'izay dia miokevitra n'ireo matovy voninahitra am'izay hoe aventurier sasany manao politika satria tsy manana an'le hoe saina tsy manana an'le hoe teknika ary tokongama fa le hoe eo amin'le hoe tsaikefa amin'le fitatahana mihitsy tsy misy dia tsy misy eo amin'ny deta ary ny teny frantsay azy dia zao no mahavoatsika verina hoe mandroso mihemitra débat anao satsy anao fifidiana rapitso législative sa zao mahazo mimody ve dada satsy lasa débat an'izay nefany tokony natao ny senito no atao tiako lazaina hoe amboary fifidiana mandamina fifidiana gouvernement amboary ny feuille de route amin'ny zavatra tsy misy azy fa tsy sasy ny débat vaovao zao dia hoe esoriny premier ministre zany zao ny débat vaovao retsika indray zao dia hoe sao dia zay ny vahaolana kosa Franck Ramason mana premier ministre hoe sao dia le ambony ny toko miala zay tsara fantatry ia sorananao teto amin'ny fandarana isika androany Franck Ramason mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary toboko lasy toboko vavy fandarana vokariny sampany fahampalalam-baovao eto amin'ny alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarby ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina